avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Mila pirofo mivaingana fa tena miroso amin'ny fanavaozana tokoa ny vahoaka malagasy. Indrindra eo amin'ny fomba fiasa sy ny fomba fanao tsy nety teo aloha ka nampijaly sy nampahantra ny madinika. Totosany diabe ampilaminana nataon'ireo andiana tanora ao amin'ny Gen Z androany. Nanomboka teny Ambojatovo ary nitoy niditra teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Tsy misy mpitandro filaminana nanakana ny hetsika. Mitaky ny andravana ny anteny mera-pireneny, ny CENI ary ny HCC izy ireo. Sakalan-tanteraka ny lasantsy teny amin'ny tompo-panjinjara solika teto Antananarivo sy ny manodidina ary any amin'ny faritra hafa androany. Voalaza fa ny fitombon'ny mpanjifa mividy mihoatra ny fatra ara-jariny sy sahazazy no anton'izany. Mila endritra sy mandray fepetra ny fanjakana manoloana izany. Nototosaina androany andro natokana ankalazana ny francophonie, ivondrona ireo firenena amin'ny teny sy mampiasa ny teny frantsay. Ny teny frantsay izay tafiditra laharana faha-efatra amin'ny teny fampiasa maneran-tany, raha toka teo amin'ny laharana faha-5 izany teo aloha. Eo amin'ny maresaka iraisam pirenena, nanambara ny fampitsarana ny ady Ukraine mandritra ny 2 andro ny filoha Rosiana Vladimir Poutine ho omaly alakamisy fa 7 ny volana aprily 2024. Manomboka amin'ny sabotsy ariva hatramin'ny alahady ho avy izao, noho ny fankalazana ny Paska orthodoxe no anton'izany raha ny fanazavana. Ny antsiprian'ireo no arahantsika atao anatin'ny fampahalalam-baovao. Manatra ny araba indray tompoko lasy tompoko vavy tonga sao tao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra kola amin'izao alina izao. Asaina mpanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Mila pirofo mivaingana fa tena miroso amin'ny fanavaozana tokoa ny vahoaka malagasy. Indrindra amin'ny fomba fiasa sy ny fomba fanao tsy nety teo aloha ka nampijaly sy nampahantra ny madinika. Ny matoan-dahatsoratra ny fampahalalam-baovao mahakasika izay. Nanome sehatra malalaka, tsy nampiasa hery fa navela itaky izay heveriny hotakiana ireo tanora teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey androany. Fototry ny fitakiana izy ireo ka nampitana hafatra tamin'ny mpitondra fanjakana, ny andravana ny anteny mera-pirenena, ny CENI ary ny HCC. Izany hoe, tsy nisy mpitandro filaminana, tsy nisy ihany koa ny fanomanana lacrymogène sy balaka haodsoa, tahaka ny efa niainantsika sy nahazatratsika malagasy, indrindra ireo mitaka sy naneho hevitra, tahaka ny tamin'ny fitondrana teo aloha. Efa fanovana goavana izany raha fanovana no resahana. Fa ny misitona ny sainy be sy ny maro amin'izao fotoana, raha izay mpitandro filaminana izay hatrany no resahana, dia ilay tranga ny seho tao antalahy, izay mahavoatonina ireo mpitandro filaminana sasany. Niainga tamin'ny tranga fahamamoana, fahaverezana basy, ary nitoy hatramin'ny fandratrana sy fanolanana ary famoizana ain'olona raha nitatitra voaray. Amafisina trany fa ireo mpitandro filaminana sasany satria tsy ny mpitandro filaminana rehetra no manao ny tsy fanao sy mandika lalàna tahaka izany. Tsy ny mpitandro filaminana rehetra no nandoro volon'olona tamin'ireny hetsika fitakiana fanovana ireny. Tsy ny mpitandro filaminana rehetra no nampijaly vahoaka izay tokony honarovany noho ny baiko sy ny fitiavam-bola ary fahefana tamin'ireny fanesorana ny fitondrana teo aloha ireny. Nanana endrika ratsy teo mason'ny vahoaka malagasy iray manontolo ny zandary tamin'ireny fotoana ireny, izay vokatry ny herisetra sy ny fampijaliana nataon'ireo zandary sasany hatrany. Dia izao indray mitranga ity savorovoro ao antalahy ity. Tsy ny ao antalahy ihany anefa, fa ahitana tranga tahaka izany manerana ny nosy, indrindra n'ireo tontolo ambanivohitra, fa maro amin'ireo mpiray-tanindrazana no tsy saha mitoroka. Mbola mitoy mantsy any amin'ireny toerana ireny ny fanaovana raha matahora ataon'ireo mpitandro filaminana sasany, mitoy ny fanaparam-pahefana ataon'ireo mpitandro filaminana sasany, mitoy ny fanambakana fakana tsy ara-draniny
ny fananany mponina, ny fandraisana baiko izay tsy mifanaraka amin'ny etika sy ny deontolojia ary ny fitsipika anatiny mifehy ireny mpitandro filaminana ireny. Mila fandraisana fepetra entitra izany ka atao ho hitan'ny vahoaka, indrindra ireo niara-ny tsindro azolena, ny sazy omena azy ireo. Atreto tokoa mantsy dia mampametra-panontaniana ny rehetra ny toy ny ireny abibiana natao tamin'ny mpitolona ireny. Ny sazy noraisina ve sa nijanona tamin'ny famindana toerana fotsiny ihany? Fa iny matetika mantsy rehefa ny mpitandro filaminana sasany no manao ny tsy fanao dia ilay hoe ho raisina ny fepetra, ho saziana sy ny maro hafa. Aorin'izay tsy hita izay tena toyiny, tsy fantatra izay tena zava-misy marina. Toa mifampiaro ao anatiny ireo samy mpitandro filaminana ka mahatonga ny sasany ho zatra lalan-dririnina. Mila fepetra matotra sy aingana izany, fa tsy sanatria akory ireo mpitandro filaminana natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany indray no mampijaly ireo vahoaka izay mandoa ny karaman'izy ireo amin'ny maha-piasa-panjakana azy ireo. Rehefa miroso amin'ny fanovana isika, mila fiovana ny fomba fiasa, ny fomba fisainana, ary mila miova ihany koa ny fandraisana fepetra amin'ireny mpitandro filaminana sasany miopefy ireny izay mandoto endrika ny tafika, mandoto endrika ny zandary, mandoto endrika ny polisy-pirenena. Mila fiovana azy tsapahitanana sy hita maso eo anatrehan'izany ny vahoaka ho porofo fa tena misy tokoa ny fanovana. Totosany dia be ampilaminana nataon'ireo andihana tanora ao amin'ny GNZ androany nanomboka teny Ambohijatovo ary nitoy niditra teny amin'ny kianja ny 13 Mai tsy nisy mpitandro filaminana nanakana ny hetsika mitaky ny andravana ny anteny mera-pirenena ny CENI ary ny HCC izy ireo araky ny fanazavana hatrany. Notateriny tozy ny Rina Tahiry. Niverina teny Ambohijatovo sy ny kianja ny 13 Mai indray ireo andihana tanora ao anatin'ny GNZ 10 volana teo aoriana na avy tanin'ny tolona. Tsy afa-po amin'ny fomba fiasan'ny fitondrana fanavaozana momba ny fanovana notakiana teny an-kianja izy ireo. Miziriziry amin'ny avy ny hatrany ireo tanora ao anatin'ny GNZ ireto malona ny fitondrana mijoro. Ny fitakiana dia ny handravana ny androm-panjakana toy ny anteny mera-pirenena, ny CENI ary ny HCC. Tsy mifanaraka amin'ny tolona natao ny tsy fanovana ny rafitra. Takiana izy ireo ihany koa ny ametrahana fitsarana mahaleo tena hitsarana ireo tsy maty manota eto amin'ny firenena. Mikasika ny tsy misy fisian'ny fandravana rafitra nefa dia tsy mifanaraka amin'ny tolona natao. Ary efa nilaza izy fa any amin'ny concertation no handravana ny rafitra ka ny tsy tianay fotsiny dia mifangaro daholo ny concertation, tsy fantatry ny vahoaka intsony hoe concertation anaovana lalam-panorenana izy ity sa hanovana rafitra sa ho an'ny fampandrosoana dia nangatanay hoe aleo izy alohan'izay rehetrarehetra izay hoe pré-concertation ahafahana miresaka amin'ireo mpahay lalàna constitutionnaliste ny société civile hoe ahoana ny afahana mametraka ilay rafitra assemblée constituante fa mba tsy hitovizany hoe sy tena CST tamin'izany fotoana. Ny hetsika dia efa ny fampiresahana tamin'ireo tanora hoe ny androany aloha no ezahana limitena fa miandry an'ilay fifampiresahana vany hoe izy valany tena mahafa-po ve sa mbola ho saritsary ny valiny ihany dia miankina amin'izay ny fitohizany hetsika fa ny hetsika tompoko dia hitohy raha tsy ravany rafitra rehetra izay mangejaka firenena. Nilaza ihany koa izy ireo fa nandefa solotena misy 10 eny anivon'ny primature ny GNZ hifampidinika ny momba ny hisian'ny fikaonandoham-pirenena mialoha handravana ny anteny mera-pirenena ny CENI ary ny HCC izay notakiana teny an-kianja ka hametrahana ireo rafitra rehetra isan'ambaratongany ho solony. Raha hotsorina dia crise institutionnelle misy teto Madagasikara dia raha tsika mahita 4 000 milliards ny vola tsy hita nefa ny hatramin'izay ny Assemblée nationale tsy nanao loi de règlement 10 taona zay tsy nisy loi de règlement. Ny Assemblée nationale zany dia tsy navita ny asany dia mbola ho atokisana ve ary izay no nahatonga ny crise misy eto Madagasikara farany teo satria tsy misy fanaraha-maso mihitsy ny rafitra mpanatanteraka. Izay koa ny angatanay rafitra mahaleo tena ho an'ny fitsarana hitsarana ireo tsy maty manota rehetra izay efa nangalatra ny volam-panjakana tamin'ny andron'ny Tatabetsiranana ary hoe tena hifatoka amin'ny fitsarana reny tsy maty manota reny zany dia rafitra fitsarana mahaleo tena. Androany ihany nanome valikafatra ny filohan'ny fanavaozana tsy ampiasa hery fa amela malalaka ny tanora hitaky izay heveriny ho takiana ny fitondram-panjakana indrindra ao anatin'izao ame anarangovo izao. Tsy ho voafitaky ny saritsary-pitakiana kosa nefa ny malagasy hoy ny fanazavana. Mba manintana ny tanora mba hianatra ny atao hoe tena politika tena izy fa tsy hoe mitabataba eny tambajotra-tserasera ianao dia avy eo ianao mametraka dossier ministra dia rehefa tsy voarainao satria mifanohitra amin'ny eritreritro mihitsy zany hoe fitabatabanao any amin'ny tambajotra-tserasera ve ny anomezako ministra anao fa tsy ny fahaizanao
zay ny tokony anomezako ministra fa tsy fitabatabana eny dia mitadiny olona anakorotana anao dia ho hitako raha ohatra ka anaraka ny eritreritrao ny gasy fa ny gasy tsy anaraka ny eritreritrao voakaraha manao ampanao politika koa io a zay ny tena zavatra misy eto Madagasikara dia mbola ho hitantsika ao ny anaovana azy zay ny mbola tsy nampiasa hery zany hatramin'izao ary tsy efa eo zareo fa eo ny zareo fa tsy haiko hoe firy nisan'ny zareo ao zao satria ny malagasy koa ne tsy voa fitapitaka na zay saritsarina zavatra ataonao eny a nefa vola no raisinao aminao mpanao politika vola no raisinao avy any ivelany a mbola tsy tenenako zavatra hafa eto a ny malagasy tsy ho azonao amin'izany aloha tadio a fa anatin'ny état d'urgence énergétique atsika zao a tsy tokony nisy anao a fietsiketsena ka tonga korotana fa avelanay izy manao dia ho hitantsika ao ny atao. Miankina amin'izay fionan'ny solotenan'ny tanora solotenan'ny ZNZ any amin'ny primature no ho fitohizan'ny etsika ataon'izy ireo hoy ny fanazavana nentin'ny ZNZ androany raha tsy misy ny valiny mafapo mahakasika ny fametrahana io fikonan-doham-pirenena mialo io sy ny handravana ireo androm-panjakana voalaza ireo dia mbola hitoy ny etsika. Sakana lehibe amin'ny fampandrosoana ny fanjakana malagasy sy ny fiheverany fananam-panjakana ho fananana manokana ilaina ny ady hevitra amin'izany ahafahana manangana rafitra madio sy mahomby hoy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara nandritra ny famoahana mpianatra nahavita fiofanana teo anivony ENAM androany fanampanazavana. Notanterana androany teny amin'ny sekolim-pirenena ambony momba ny fitantanan-draram-panjakana na ny ENAM ny lanonana famoahana ireo mpianatra avy amin'ny ministera sy andrim-panjakana isan-karazany manerana nosy izay manamarika dingana lehibe eo amin'ny fanofanana ireo mpiasam-panjakana ho amin'ny fanavozana ny fitantanana eto Madagasikara. Hoentitra ho ny ministry ny asa sy ny fampananana asa ny fepetra fanamiditra amin'ny sekoly ambony takitony sy ny fandraisana ho mpiasam-panjakana. Izany vita dia misy ny ezaka natao hatramin'izay ka hatramin'izao nazanona zany nefa dia ilaina ihany koa ny fanatsarana ka ho an'ny eto anivon'ny ENAM dia misy ny famolavolana ny fanitsiana sy fanavozana ny didim-panjakana mahakasika ny sady amin'ny fehiny ENAM. Izany no atao dia hoentina hanatsarana misimisy kokoa ny fomba fiasa hatramin'izay ary eto ny tenako dia manome toky sy antoka fa hiezaka mba hampisy ny fahitsiana sy ny fangarahana ary ny fahadiovana tanteraka amin'ny fifaninanana hidirana amin'ny sekoly ambony tohitonya ary koa ny amin'ny fandraisana mpiasam-panjakana. Tokony ady amin'ny patrimonialisation ihany koa ny mpiasam-panjakana tsirairay raha mila fiovana sy fanavozana ho hiatran'ny filoham-panjakana ankehitriny. Tokony olo alaharana amin'ny ady amin'ny kolikoly ihany koa ny mpiasam-panjakana tsirairay indrindra ireo vao navita fiofanana ho hiatran'ny filoham-panjakana ny kolonely Andrianirina Mikael raha nandray fitenenana nandritra ity famoahana mpianatra avy amin'ny ministera sy andrim-panjakana ity. Izy io no anisan'ny tena manimba ty fanjakana malagasy ity. Ny atao hoe patrimonialisation dia avy amin'ny teny hoe patrimoine. Dia ny olana amintsika malagasy tsika rehetra za anatiny dia mieritreritra foana ny fananam-panjakana io ho fananantsika. Ohatra raisiko ohatra kaiky hitanareo fa tena zay mahatonga atsika be kolikoly. Io fiaram-panjakana io raha talehanao na tele général na ministra na inona tsy tokony ianao mihitsy no mitondra an'io fa ny chauffeur. Taloha tena mbola narahantsika izy io. Ny anay tany amin'ny miaramila rehefa mampiasa fiarana miaramila zany hoe fiaram-panjakana dia manao fangatahana soratinao hatramin'ny lalana alehan'le fiara hoe hoentinay tia hitondrako ny fianakaviako makany Atsirabe ohatra mandroso sy miverina amin'izao daty dia miverina amin'izao daty. Taloha zany amin'izao fotoana fa hitondrantsika charbon io fiaram-panjakana io hitondrantsika kitaly io. Ankilany tokony hijoroan'ny vahoaka tsy anaiky atao fitaovana politika sy anao politika mba azona toerana ihany koa isika ho hiatran'ny filohan'ny fanavozana. Lalao ny mpanao politika itsika anaiky anjany dia lasa olona tsy tiam-bahoaka ny lany amin'ny fifidianana misy atao amin'ny firenena hatramin'izay teneniko zany. Mba mijoroantsika ho an'ny vahoaka tompontsika io, mba mijoro ho an'ity tanindrazana ty.
misy fiteny hoe na tsy manao politika renao izy dia efa manao politika marina zany fa saingy manaova politika marina fa tsy sanatria ny tolona ianao a dia toerana nitadiavinao ny tolomana fa tsy le tanin-drazana tsy le vahoaka izay ny zavatra misy eto Madagasikara. Misy valopolo ireo mpianatra avy amin'ny ministera sy andrim-panjakana ao amin'ny andiany fafito tafita izay navita ny dingana approfondissement raha 17 kosa ireo avy amin'ny andiany fahavalo hiratra nahazo ny mari-pahaizana amin'ny dingana expertise. Efa misy ny fanentanana sy fampatsihivana ireo mpiasam-panjakana mahakasika ny etika sy ny deontolojia izay tokony hoentin'ny mpiasam-panjakana eo am-panatanterana ny asa no hiatran'ny ministry ny asa sy ny fampananana asa. No totosaina androany andro natokana ankalazana ny francophonie hivondrona ireo firenena miteny sy mampiasa ny teny frantsay. Ny teny frantsay izay tafiditra larana faha-efatra amin'ny teny fampiasa maneran-tany raha toka teo amin'ny larana faha-5 izany teo aloha. Gaeton Andriatsilavo. Génération P io ny lohahevitra nitondrana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny francophonie hivondronan'ireo firenena miteny sy mampiasa ny teny frantsay no tanterana teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy androany. Endrika maro no iompanan'ny fiaraha-miasa ao anatin'ny francophonie ka isan'izany ny kolotsaina, ny fanabeazana sy ny fampiofanana ny tanora eo amin'ny sehatry ny nomerika, ny firosoana amin'ny fanaovana kopia faobe ho an'ireo zaza tsy manana izany sy ny sisa. Araka ny lohahevitra ny safidina, ny tanora sy ny filaminana no nomena lanja sy ny ompanany ny fifampizarana ho an'ny androany. Araka ny fijoroana vavolombelona nataony Père Pedro manana ny lanjany amin'ny fametrahana filaminana sy hanomana ho avy mamiratra ny tanora indrindra manoloana ny savorovoro eto amin'ny firenena sy ny ady any amin'ireo firenendehibe ankehitriny. Mais l'avenir du monde dépend en grande partie de vous les jeunes. Miankina betsaka aminareo tanora no avin'izao tontolo izao. Manana hery ianareo, ny farany hitatsaina, ny fahavononana anorina fiainana tsotra kokoa, tena marina ary feno firaisan-kina. Fantatsika fa tsy ampy ny teny sy ny hoe ponina. Afaka mampihetsi-po ny teny fa ny asa mivaingana no manova ny fiarahamonina. Tsy mipetraka amin'ny aitraitra sy ny fifanolanana ny tontolo feno firahalahiana fa miorina amin'ny alalan'ny asa, ny fahavononana ary ny fanampiana ny hafa. Il se construit par le travail, le courage, le service des autres. Raha ny tarehimarika farany navoaka ny mpanara-maso ny teny frantsay eo amin'ny larana faha-efatra fampiasa maneran-tany ny teny frantsay izay ahitana olona manodidina ny 400 tapitrisa mampiasa azy. Miaina aty amin'ny kontinanta Afrika avokoa ny 590 ireo ary latsaky ny 30 taona ny 500 n'izy ireo. Midika izany fa manome lanja ny tanora ny francophonie ary mbola hanohy izany lalana izany hatrany. Et au cœur de cette dynamique, eo anivony izany fiarahamonina izany, ireo tanora mandray andraikitra, mamorona sy mpitondra fanantenana ary mifandray dia azo antoka fampandray anjara lehibe amin'ny fanorenana. Ary ihany koa fa ny tanora dia afaka tsona amin'ny fanomezana vahaolana. Fantatro fa manohy ny fandraisana anjara ireo tanora ny francophonie, mandray ny etaeta sy manolotra fitaovana ho azy ireo amin'ny fahafahamanao ny tanora, amin'ny hoavy politika, ny toe-karena, ny sosialy eto Madagasikara, satria miaraka amin'izy ireo no hanorenana ny francophonie ny hoavy. Hatreto misy 70 ireo firenena mampiasa ny teny frantsay ho teny ofisialy. Ny teny frantsay ihany koa no larana faharoa amin'ny teny fampiasa amin'ny fampianarana. Izay hivona ho tanterahana ny Cambodge ny fionana tampony ny francophonie andiany faha-20 amin'ny ity taona 2024 ity. Fa ny olona ny solika no anohizantsika ny fampahalalam-baovao, saika lany tanteraka ny lasantsy teny amin'ny toby mpaninjara solika teto Antananarivo sy ny manodidina ary amin'ny faritra hafa androany. Voalaza fa ny fitombo ny mpanjifa mividy mihoatra ny fatra aradrariny sy sahazazo no anton'izany mila entitra sy mandray fepetra ny fanjakana manoloana izany tsy aro rasoarvelo. Taoriany filaharam-be sy fifampitadiavana solika andro maro ny fanesy izay, saika lany tanteraka ny lasantsy teny amin'ny toby mpanjara solika teto Antananarivo sy ny manodidina ary tany amin'ny faritra hafa androany nateo aza ny fanambarana farany nataony OMH fa ampy ny tahirin-tsolika. Tompin-tsolika iray ihany koa no sisa nahitana lasantsy tao Ambositra. Raha ny angom-baovao, ankoatra ny fiainany stock, voalaza fa ny fanararaota ny mpanjifa mampitombo ny fatra ny solika jifainy no anton'izao. Ny eto aminay zao amin'izao lany tanteraka fond de cuve sisa ny ato aminay ny essence fa ny gasoil misy.
akoatra amin'ny fianany stock livraison anay dia miparitaka any amin'ny sain'le olona zany hoe tsisy ny essence tsisy noho n'le guerre any ivelany dia au lieu de 5000 ariary ny ataon'le olona dia lasa manao plein satria matahotra hoe tsisy tsony le essence dia tsy fara normal zany livraison anay tokony mbola maharitra mpanjam-paharivon'ny andro mety naharitra hatramin'ny 3 ny stocknay tao na tamin'ny 4 tany ny stocknay raha tsy nanao plein fa nanao plein daholo ny rehetra dia tamin'ny 2 teo izy ny lanja tamin'ny 2 latsaka teo raha ho an'ireto mpamily taxi ireto ny tety tombontsoloka tsy latsaky ny 5 izy ireo vao nahazo lasantsy androany ireto faran'izay nanamafy fa iandrasana mpandeha ny fanjifana lasantsy na ho an'ny taxi na ny taxi moto ka tsy manana fahafahana hanjifa mihoatra ny fatra ilaina izy ireo misedra fadiantoka araka izany manoloana ny fanararaotan'ny sasany nijery tany anana apasika galana dia tany tamin'ny mena dia tery anjovy anatery avy dia nandeha tany etosy dia tsy mbola nahazo tany etosy koa za fa teto zao androany vao nahazo tamin'ny androany zany hoe station anaky 9 teo zany fa nenina zany satria zay tsy manam-bola hoe anaovanay play amin'io zany fa tsy maintsy mitady aloha zay vao afaka maka eo anatin'izay koa amin'le teneninareo hoe misy ny olona fetsifetsy le maka amina biton be da be izy dia manao réserve dia avy eo amin'izay rehefa hitany hoe tsisy manana daholo ny olona dia mivarotra izy 8 7 nanaovany 1 litatra dia tsy sany zavatra zany vao may manimba anay le ho antsika rehetrarehetra ary zalahy sy mampiasa moto fiara aleo mba samy ifampitsinjo hoe mila mandray fepetra sy manamafy ny fanaraha-maso-dian'izao ny fanjakana mba tsy afara amin'ny varomaizina sy fanomezana vahana ny seritra tsy ara-dalàna ny tranga zavatra toy izao hoy ny paetoekareny tieniteny zao mbola azosika lazainy hoe mbola efa hoe nanambara ny fanjakana hoe mety ilamindamina ny sécuriser ny stockantsika sy ny approvisionnement teny zao dia efa mila manara-maso akaiky ny fanjakana ny amireo mety ho sanatria fitombon'ny tsena varomaizina amin'ny solika eo satria dia miankana tanteraka amin'ny fivoaran'ny ady any ivelany sy ny approvisionnement antsika no mety ampisy na tsy ampisy ka raha vao misy an'izay effet psychologique zay hoe tsy isindray hono ny solika dia hitombo be zany io sehatra raha io mila tena manara-maso akaiky ary tena mametraka sazy tena miatra akaiky tena miatra ny fanjakana zany ao anatin'io ankoatra izay tokony kendrena ho azony rehetra ary tsy hiteraka tahotra ny fanapariana vaovao mikasika ny sehatra toy izao mila arindra ihany koa ny fitantanana sy ny fitsinjarana ny solika afa ny rehetra misitraka ny fatrasahaza sy rariny ho azy raha ny fanazavana hatrany sécurisena aloha zany le approvisionnement antsika atao maro toerana tsara ny approvisionnement antsika zay zao andraikitra ny fanjakana sy ny opérateur zay sady misécuriser ny ligne d'approvisionnement migérer ihany koa la information aparitaka satria mahatonga asymétrie d'information mampikorotana an'le mpanjifa zany le izy dia na dia tsy tokony anao approvisionnement be arany dia lasa manao approvisionnement be dia mety hitarika fikorotanany tsena le izy indrindra anatina fotoana ataoko hoe misy an'ireny effet psychologique an'le hoe état d'urgence énergétique reny ilaina jerena akaiky mihitsy ny fanaraha-maso raha tsy aivina tsy isy fahatapahana ny famatsiana solika manerany nosy raha ny fanambarana farana nataony vondro ny mpandrarara solika na ny GPM nanamafy ihany koa ny filohan'ny fanavozana omaly fa isy sampitondra solika ho avy ary isy fepetra ho raisina sy verimberena ny olany tsy visidy solika intsony andrasana araka izany fepetra ho raisin'ny fanjakana manoloana izao zava-misy izao isoltenina ny mpanao gazety eo anivony voamerany seni ianitra rakoto arsoa rehefa voafidy androany ny alatsinainy izao no atolotra eo anivony seni izany ary miandry ny fanendrena azy amin'ny alalany didim-panjakana akilany mbola mitony fanohan-kevitra samihafa manamafy fa tsy tokony azakazana ny fanolorana solitena fanrafitra sy ny olo-lavitra no mila mipetraka isoroana amin'ny kitoto sy ny olana mety hitranga ny atsiprian'izay
tontosaandro any fifidianana ny solitena ny olafitry ny mpanao gazety andrafitra ny braomaritry ny vomiera malao tena misahana ny fifidianana na ny seny ka raha kotoarsoanitra no voavidy ho amin'izany no fidin'ireo mpikambana ao amin'ny CTOJM sy ireo solintena isamparitra tamin'ny vato 7 tamin'ny vato manakery 7 ary nahitana mpifidy 120 ny tenany aviana apetrany ny hoentitra amin'ny fanaraha-maso ary anome vaovao maripoditra mametraka hoviana foana ny amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpanao gazety sy ny seny ho ataoko lara-panehana ao anatin'ny fanapahan-kevitra izay andraikitra ho raisina ny amin'izay fanomezana lanja ny asan'ny fanaovan-gazety izay ho antsika mpanao gazety tsy hanavahana na neto andrenivohitra na ny any amin'ny faritra. Ny taona 2024 no nisy ny fividiana ho an'ny mpanao gazety rehetra farany ratsy ahivina. Nanomboka tamin'ny taona 2024 sy 2025 ny mpifidy lehibe no nifidy ny solitena ny mpanao gazety teo anivy ny seny. Tsy tokony hiteraka resabe arak'izay ny fanatanterana ny fividianana ho ny olafitry ny mpanao gazety teo aloha. Ilaina ihany koa ny fifanantonana rehefa misy ny fanatsarana tia napetraka fa tsy vahaolana ny fampiatsiana anaty tambazotra tserasera raha ny faneho-kevitra. Tamin'izay ihany nisy fifidianana ny mpanao gazety raha Madagasikara ny solitena tao anatiny ho solitena amin'izany fa tao arian'izay dia ny braon'olafitra no mifidy hoe aoka atsika tsy mifiteniny anatsimo amin'izay aza mifamerivery zany hoe mba ny marina lazaina marina fa tsy afaka fotoana mety akaiky le fotoana kanefa tsy sitrapotsika satria akaiky dia akaiky ny fotoana nomeniny avy any amin'ny seny anaovana an'ilay izy raha misy olana tokony hisokatra manatona izay tompona andraikitra ty ary io ny ady hevitra voatery tsy voatery tovhevitra daholo ny rehetra fa mifampiresaka mifanazava fa ny mifanambanimbany eny amboniny réseaux sociaux kosa amiko tsy dia mety loatra. Raha ny faneho-kevitra samihafa fa mialohan'izao fifidianana izao niteraka resabe fitsikerana maro eo amin'ny samy mpanao gazety ny fikarakarany CTOJM mety fifidianana ity. Ny lazana fa ny fikonan-doha ny mpanao gazety aloha no tokony atao vao irosona ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fifidianana izay solitena eo anivy ny olafitry ny mpanao gazety. Sosikevitra tamin'izany tokony anajanonana ny fifidianana androany isorohana amin'ny fifidianana kitoto. Tsy tokony natao amboletra ary ny OJM no manana fahefana amin'ny fikarakarana izany araka ny lalàna. Ny alatsinainy izao no atolotra eo anivy ny seny ny solitena ny mpanao gazety ity ary miandry ny fanendrena azy amin'ny alalan'ny didim-panjakana mialoha ny fanatanterana ny fifamindram-pitantanana sy ny fianianana. Ny fampitomboana maharitra ireo karazany zava-maniry ilaina amin'ny famokarana fanafody. Io no irosona amin'izao fotoana isorohana ny olana mety hitranga hoy ny mpisehatra. Ny fanafody izay mivoatra mifanaraka amin'ny karazana aretina mitranga sy ny fiovany toetry ny andro. Ny atsiprian'izay. Misehatra olana ireo orinasa mpamokatra fanafody mampiasa sy manome lanja ireo zava-maniry hoy ny anivon'ny Fédération Pharmaceutique Malagasy indrindra ny akora fototra ampiasaina manoloana ny fiovan'ny toetrandro. Maro anefa ny orinasa malagasy mamokatra fanafody mampiasa zava-maniry ka ireo vokatra voakaroka avy amin'ny zava-maniry no ahodina. Fepetrany raisina manoloana izany ho an'ny imra manokana dia ny fampitomboana maharitra ireo karazany zava-maniry fampiasa izay katsahana sy efa nirosona. Satria mantsy izany ny iainantsika dia fotoana iainan'ny fanafody fotoana maharitra ka eo amin'izay resaka hoe maharitra izay zany fampitomboana maharitra ary firoborobona maharitra zany ao amin'ny resaka kalitao sy ny fiatrehanany rehetra zany no tena ataontsika hoe ifotehany imra ka tsy maintsy hiatrehanany hoe toetrandro raha ohatra hoe resaka vokatra izao ohatra ny hoe ny akora ampiasaina dia karazany efa rahantsika mahita moa zany hoe misy fotoana fantatra hoe inona no favokarany rotra ohatra dia mety tsy betsaka tsony izy fotoana sasany zany hoe efa mipetraka aminay koa ny famvinavina rehetrarehetra tsy maintsy hiatrehana ny fomba ahafahanay zany mametraka fomba tokony ho izy ny fisian'ireo akora ireo maharitra. Ny faran'androany ny fiaonambe faraiky amin'ny 30 ny olafitry ny farmasiana neto amin'ny ranomasimbe indianina natao teny vato izay niompana tamin'ny fahasalamana sy ny fanjari-tsakafo. Nahafahana ny fampizara sy ny fanakalo ary nijery miaraka ireo vahaolana tokony ho raisina amin'ny tontolo ny fivarotana fanafody ny fionana. Nisy ihany koa ny fampahafantarana ireo fanafody vaovao mifandraika amin'ireo karazana aretina maromaro mitranga hoy ny filohan'ny Agrim na ny Association des grossistes répartiteurs importateurs des médicaments de Madagascar.
marina tokoa fa misy karazana aretina maromaro ny tranga ary io moa ny resaka manodidina ny fahasalamana sy ny siansa dia tsy mitsahatra lalandava mitady vahaolana anoerana an'ireo aretina ireo. Aoriny ny fandraisan'ny Madagasikara izao fianao-be faraiky amin'ny 30 izao ho tanterahana any Maurice ny andiany faharoa amby 30 amin'ny taona ho avy. Tsy mbola fakakevitra fa fampafantarana ny fanombohana ny fikonan-doha nasionaly ho an'ny tanora no nitanterahina eny amin'ny CCI Ivato ny talata fa 14 ny volana aprily izao. Hoy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena raha nitondra fanazavana mahakasika ny resabe mifandraika amin'ny fikonan-doha nasionaly ho an'ny tanora. Aorinan'io fampafantaran'io no hitondra ny komity mpikarakara isaky ny faritra ny tsoakevitra tapaka ireo solotena ray na roa isaky ny district sy faritra manatrika ny fanombohana ny fikonan-doha ny fanazavana atrany fanampanazavana. Tsy mbola tena fikonan-doha io talata io. Tsy piako tsara zany. Le talata tsy mbola fankakevitra. Fanokafana fomba ofisialy fotsiny hoe ho atomboka ary ny fikonan-doha am-pireneny tanora. Ho ampafantarana amin'io talata io zany hoe reto ny fombafomba na ny metodologie hitondrana ny fikonan-doha am-pirenena zay ho atao. Ho ampafantarana amin'io koa reto ny paikady hoentina mitondra ny fankan-kevitra manerana ny Madagasikara ary ho ampafantarana amin'io andro io koa ny tety-andro na ny calendrier ahafahana manatanteraka manomboka ny fankan-kevitra izay manomboka any amin'ny commune ny faritra ary mifara amin'ny fankan-kevitra national. Ho ampafantarana amin'io talata io ihany koa ireo teboka na tematika izay andraisan'ny tanora rehetra anjara amina ady hevitra manerana ny Madagasikara ary tsy kely fa ngezendrendra ho ampafantarana amin'io koa zany ny mahakasika n'ilay cercle de réflexion de la jeunesse. Mahakasika ny toy ny famatsiana rano no anohizantsika ny fampahalalam-baovao. Ankoatra ny eto Antananarivo, isan'ny nisitraka fotodrafitrasa famatsiana rano Sotromadio, trano fidiovana sy fanadiovana ihany koa androany ny tao amin'ny commune ambanivohitra Nalaif, nanomboka tao amin'ny fokotany Apandra, fokotany ny Antsaribao, fokotany Ravitare sy faritra Menabe, ny rano sotro noreponina tany an-toerana izay rano maloto hatrano teo aloha, antony makarary ny akamaroany ireo zaza ao an-toerana. Fanampanazavana. Fotodrafitrasa natolotra raha ny androany dia fotodrafitrasa momba ny rano. Marobe ny toerana nanaterana sy nanolorana an'izany dia eto moa zany ny commune Analaiva izay tena misitraka ny fotodrafitrasa. Raha ny fiarah-miasa ny fitondram-panjakana amin'ny Helvetasy dia any amin'ny 13 anoany ny fotodrafitrasa natokana ho an'ny faritra Menabe. Faritra telo moa ny asan'ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny Helvetasy dia ny faritra Diana, faritra Moromania ary indrindra faritra Menabe izay misy any tenanay amin'izao fotoana izao. Ny faritra Menabe izay lazaiko teo fa manana tombony satria ny fotodrafitrasa mikasika ny rano. Fantatsika fa mitaraina ny olona ny mponina eto Menabe amin'ny rano maloto mitondra fivalanana ho an'ny ankizikely ho an'ny zaza majinika sy ho an'ny mponina ko dia mitondra vahaolana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. 20 mahery ny fotodrafitrasa na ny forage natokana ho an'ny rano Sotromadio atolotra ho an'ny faritra Menabe ary any amin'ny 30 mahery ihany koa ny fotodrafitrasa ho an'ny fanadiovana sy ny fidiovana indrindra ho an'ny sekoly izay mila izany ny zaza madinika, ny mpianatra, ny mpampianatra. Dia ny vaovao indray no hoentsika amin'ny sento vetivety ao anatin'ny doka fohy mbola sainam-pananjana ianao tompoko lahy sy tompoko vavy tsy saraka aminay. Une occasion à ne pas rater dans tous les magasins Cosmos du 23 mars au 19 avril. Des remises allant jusqu'à 40% sur certains produits. En plus, bénéficiez d'une facilité de paiement jusqu'à 30 mois avec la vente à crédit Miringe uniquement chez Cosmos. Qu'attendez-vous pour aller chez Cosmos du 23 mars au 19 avril et profiter de remises allant jusqu'à 40% sur certains articles. Cosmos,
votre partenaire de confiance. Ankalazao fampandresy ny tompo ny fankalazana ny faharoapolo taonany oreniny ny sampana lehilahy kristiana avy eo amin'ny FJKM trano vatoanjanahary martura dia manolotra anao antsapiderana lehibe iarana amin'ny antsany kristy miaraka koto mamonjy antoko-pihiva ny mpitory ny fotoana dia ny alahady fa 12 volana aprily ho avy izao amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny CCSK Antanimena ny karatra dia efa azonao raisina eny amin'ny CCSK super muzika analakely sy eny amin'ny mpikambana SLK tongava maro fiderana an'Andriamanitra fa ny adidy ho vita ary ny fanahy ahazo vatsy ary nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy izy ka nampijoro azy. Mampiasa levure matianina ho an'ny sakafonao. Woko canette 33 centilitres en raison de malaise. Les Woko miara comme non, nice and nice. Dimanzat surua rivariar moons. Meilleure qualité, mitunda vitamine C. Jumina, ni goûter naturel, c'est pirate, faut tenir réel. Parfait orange, fraise et coco, c'est parfait, marisa caraza. Jumina, a gagner roche, alle tenga toche. Mina meterna. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo. Azo andalorana. Azo atao coussin ao ana-canapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis mahasolotsia amin'ny loko isan-karazany. Tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Matatsy soka, mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy refizety. Pousse-toi am'izay le kife! Araroty ireo bonus data amin'ny Net8 sy Netman mahazo bonus cadeau hatramin'ny 10% isan-jato zao isaky mividy Net8 na mampa amin'ny volanao tolotra manomboka amin'ny 3,000 ariary kifeo bébé coucou surf e! Tsindrio ny dièse 322 dièse na ny dire en super app ya c'est moi. dia tavaverina somatsara to anaty ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao indrasika amin'izao fotoana izao averina trano ny araba topoka lasy topoka vavy mbola sainam-panajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany no tanteraina androany teny Ambatobe ny fokoana doparitra ny polisy pirenena eto amin'ny faritra Analamanga fa namafisana rafitra ny politika ny fitandrona filaminana sy anomezana torolalana entitra amin'ny fanavaozana ny fomba fiasa sy ny fandrindrana ny asa no tanjona tamin'izany ny antsiprian'izay. Mamaly ny vinapetraky ny polisy pirenena no antopisian'ny fikaonan-doparitra ny faritra Analamanga natao teny Ambatobe androany. Firenena tandalana miorina amin'ny filaminana sy fitoniana ary afaka monina sy mivezivezy amin'ny faritra misy azy ny vahoaka tsy ankanavaka. Io ny lara-pahamehana sy tanjona lehibe mifehy ny fandriam-pahaleman'ny vahoaka
amin'ny toerana onenany sy ivezivezeny amin'ny fiainana andavanandro izay iandraiketany polisim-pirenena Perinasa. Alamina araka izany ny asa sy ny taberina andraikitra rehetra ahafana miantoka ny fahalemana eo amin'ny fiainam-bahoaka mandritra ny feim-potoana maharitra raha ny fanazavana voaray. Mamaly an'ilay vina apetraky ny polisim-pirenena moa zany no antom-pisiny zao fotoanandro zao dia ilay hoe firenena tandalana, firenena miorina amin'ny filaminana, fitoniana mba afaka mivezivezy, afaka mandrara, afaka mamokatra, afaka monina tsara amin'ny faritra izay misy anazy fokotany, manomboka ny fokotany ny vahoaka tsakanafaka. Lara-pamena aloha ny fametrahana ny fandriampahalemana amin'ny ankapobeny satria ny polisy izay antsehatra amin'izany atao hoe fikanondom-pirenena zany dia olona miasa dia nalamina aloha araka ny tokony izy ny sty ny fampandriana fahalemana amin'ny ankapobeny mandritra ny feim-potoana maharitra toa anelaelan'izay. Noho ny elanelana misy eo amin'ny vahoaka sy ny polisy-pirenena izay nahavery ny fifampitokisana tamin'ny alalan'ny kolikoly sy ny antony maro samihafa ihany koa no isany hanamafisana ny fametrahana paikady hanafoana io lesoka mamparary ny vahoaka io. Hodiniana sy hotadiavina ny fototra mampitaraina ny vahoaka ao anatin'ny trangam-piarahamonina toy ny fandikan-dalàna isan-karazany sy ny loza samihafa miteraka faratranana sy famoizana ain'olona na eny an-dalambe na any an-tokantrano. Araka izany, misy ny tanjona lavitrezaka, foiezaka hametrahana ireo asa tsy maintsy atao. Inona marina no mahatonga n'ilay fisiny elanelana amin'ny polisy sy ny vahoaka. Iara malala fa tena misy tokoa ilay elanelana, tsy mamenatra amin'ny tenan'izany satria ny tsy fampitokisana dia very no matony maro samihafa ny kolikoly sy ny polisy rehetra akory manao kolikoly. Fa ohatra ny akanjo madio io rehefa pentina anankiray dia lasa maloto ny zavatra anankiray. Tanjonay zany dia ny anafoana tanteraka. Fa melohan'izay fanafana izay tsy misy mandeha aloha zany le tanjona foiezaka sy ny lavitrezaka amin'ny onelelelana zany misy asa tsy maintsy atao amin'izany fijerenan'ireo atao hoe ireo antony napisy n'ilay elanelana ny fifandraisana vahoaka sy ny polisy-pirenena izay ny antony fototra mihitsy amin'ny teny frantsay moa cause profonde dia tadiavina mihitsy hoe tika ile maharary ohatra ka hoe raisina amin'ny resaka ara-pahasalamana izy ny polisy-pirenena dia isan'ny dokotera-piarahamonina izay mihitsy no azo andraisana amin'ny polisy-pirenena amin'ny ankapobeny hoe dokotera-piarahamonina dia mahatsapa zany ny polisy hoe marary ny fiarahamonina. Ina moa mamparary ny fiarahamonina? Tranga fandriampahalemana, ny tranga fandikan-dalàna maro samihafa hatramin'ny madinika hatramin'ny fahafoizana aina na eny an-dalambe zany na ny tokantrano zany dia miezaka ny polisy-pirenena mitady an'izay vahaolana rehetrarehetra anasana zany ataoko hoe idizadisa ny fiarahamonina amin'ny fandikan-dalàna maro samihafa. Toy ny vary sy rano ihany koa ny vahoaka sy ny polisy-pirenena raha ny fanazavana ka tsy afaka misaraka. Ilaina ny fifampizarana indrindra ny fiaraha-miasa izay fototra iorenan'ny fahombiazan'ny paikady iantohana ny fandraisana andraikitra sy hananana fifampitokisana eo amin'ny sehatra samihafa hitazomana ny filaminana eny anivon'ny fiarahamonina eny. Andraikitra iombonana raha ny fanazavana ny filaminam-bahoaka. Tapaka nandritra ny adiny 5 teo io ny hampandalana fenomenaka teo amin'ny rond-point Korondrano anoloana Jesosy mamonjy androany vokatry ny fahavakisany fiara iray nitondra menaka tao anaty citerne Kanalama. Moto tsy latsaky ny 30 no nianjera vokatry izay lalana malama izay totsiny rina tahiry. Fiara iray nitondra menaka tamin'ny citerne nisy vaky no nahatonga ny lalana ho malama ka nahatonga ny fianjerana moto ampolony maro teny Korondrano manoloana Jesosy mamonjy araka ny fanadihadiana natao teny an-toerana. Ny lalana misy kitaotaona eo amin'ny rond-point no niteraka ny fahavakisana ka nampiparitaka ireo menaka. Tokony tamin'ny 7 ora maraina no niseho ny fahaverezan'ny menaka. Niparitaka manerana ny arabe izany rehefa voahitsaka ny fiara ka ny bolisatra sy ny anjera avokoa ireo moto nanitsaka izany. Tamin'ny 7 teo nisy camion naromenaka nanaro-menaka amin'izay niparitaka amin'ireny ny arabe ireny. Avy eo efa voahitsaka ny tobila daholo moa dia nikatra aty amin'izay ny menaka dibe ny enjera teo amin'ny 20 teo aloha tsy latsaka moto dia bisikile da ny fasika tamin'ny 70 teo ngamba amin'ny folo dia mitapahana moa ny lalana zata Jesosy mamonjy. Tsy maintsy niroso tamin'ny famefena ny faritra feno menaka izay malama ny orinasa tompon'ilay fiara nandritra ny fandraofana ireo menaka niraraka tamin'ny tany mbola niangona sy nandraraka ireo fasika teny amin'ny arabe mba hanamaina aingana ny lalana. Tsy maintsy narindra araka izany ny fifambozana teny an-toerana no hitranga io tamin'ny iray ora sy 5 tany vao niverina nisokatra azo ny fiara sy ny moto nolalovana ny lalana.
Nanatanteraka etsika manandanja ho fanohizana ny fanarenana ny tanàna sy fanatsarana ny fiainan'ny mponina, indrindra ny mpianatra sy ireo tokantrano marefo omaly ny ministera ny fampiroboroboana ny tao arakajy mirinitra no tarina Andriamatoa Andriamampiadana Mahefa. Voapetraka omaly ny UBS numerika misa 4 mandeha amin'ny angova avy amin'ny masoandro eo anivon'ny Universitény Toamasina. Etsika izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny Fondesim ary raha miasa amin'ny Mesupress, MEH ary ny Balika sy ny As sy ny Universitény Toamasina. Ahitana solosaina miisa 520 ireo UBS izay efa misy fifandraisana internet, misy ny wifi maimaimpona ho an'ny mpianatra. Solosaina miisa 520 no naparitaka ho an'ireo UBS rehetra. Tetsy ankilany, nisy ny fizarana finday sy kit scolaire ho an'ireo mpianatra izay notsinjaraina araky ny fahaiza-manao sy ny vokam-pianarana nataon'izy ireo. Smartphone 573 no notsinjaraina ho an'ny mpianatra sy mpampianatra, ka 570 ho an'ny mpampianatra. Kit scolaire 573 ihany koa no nozaraina, ka 570 ho an'ny mpampianatra. Nisy ihany koa ny fitsidihana natao momba ny tetikasa Obcamp-ny Orange Madagascar. Hita ao anatin'izany ny borne wifi napetraka eo anivon'ny tranombokin'ny université izay efa niasa nanomboka ny 12 martsa 2024 teo. Efa mihoatra ny 500 ny mpampiasa azy hatreto indray miaraka ary manodidina ny 520 isan'andro eo ny mpampiasa azy io. Fatsahivana kely hoe ity fiara-miasa ity dia vokatry ny fangatahany tato amin'ny université indrindrandrindra ny talian'ny biblioteka zany tamin'ny fandalovana itaty tamin'ny mois de décembre dia nanomboka ny firesahana sy fandresena lahatra ny Orange izahay dia totosa somatsary ankehitriny ny internet gratuit recharge afahafana micharge ny telefona na ordinateur ihany koa dia mamaolana satria manala ny elanelana ary mampitovy tantana ny mpianatra eto amin'ny mpianatra rehetra tsy hoe any Antananarivo ihany fa manerana zao tontolo zao satria iarahantsika mahalala fa maro be ireo fitaovana sy contenu raha zany azo ilasana azy ahafana mianatra à distance zany dia manana anjara sy afaka misitraka izany ireto mpianatra ireto. Isy ihany koa ny fanavoazana ny biblioteka araky ny nambaran'ny ministra trany. Ny dingana manaraka dia ity fanavoazana ny biblioteka ato zany ho afatsika Orange Digital Center toy ny any Antananarivo any Fianaratsoa isy koa any Diego dia ny eto Tamatave zany tsy latsa-danja zany ao anatin'le tanjon'ny filoha fanavoazana ny Repoblika io ao anatin'ny programme anasan'ny gouvernement tamin'izao ny fanomezana asa indrindrandrindra ho an'ny tanora fa ny fampianarana dia n'izao ny sehatry ny fandraharahana satria ny haitao arakajy mirindra dia manokatra varavarana lehibe afahantsika mamorona asa ary miteraka asa maro ho an'ireo mpiarabelona amintsika ihany koa. Mbola nitoy ny fanohanana ireo trabony. Kit scolaire socio-telo alina no nozaraina ho an'ireo tokantrano tratran'ny loza ho fanamorana ny fahazona angovo fototra. Ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny page Facebook ny vaovao-nikolo tamin'ity androany ity. Tovovavy iray isany voasambotra tan'ilay raharaha fahaverezana basy tao mahafinaritra an-talahy no nijoro vavolombelona ona olona ireo zandary nakazy. Fa tany tsara ilay mpitandro filaminana nanolana sy nandrahona azy raha ny fitantarany tovovavy ity. Ankoatra izay, mbola maro ireo naratra nampiary ny zandary ny herisetrany manaraka fijaboana amin'ny hôpitaly be ny an-talahy amin'izao fotoana izao. Tsy ahivana fa nisy nina moa ny enta amin'ny ity raharaha ity noho izay herisetra ny mpitandro filaminana izay atrany. Vokatry ny fahaverezany basy ny zandary iray izay voalaza fa mamo. Miantso ny fitondrana fanavaozana andraindraikitra momba ireo mponina any an-toerana manoloana ny zava-misy. Zaza iray voateraka no nisy nanary tao anaty sachet teny ambany Antsimo Tanjombato efa tsy misy hena intsony io zaza io raha ny loharany bavao. Ny fokon'olona no nahita azy androany zoma fa 10 ny volana aprily 2024. Any ampy 12 ireo mpandrarana azo fahazahon-dalana anondrana lavanilina eto Madagasikara ho an'ny tao mpanondranana 2024 raha ny fampahafantarana nataony avy eo anivony ministera ny varotra sy ny fanjifana androany. Ho an'ny vokatra jirofo kosa ny orinasa iray no nahafeny ny fepetra ho mpanondrana jirofo makany ivelany anampy ireo efa nahazo teo aloha.
afaka maka ny fanamary mpazahoan-dalana anondrana eny amin'ny ministera ny varotra sy ny fanjifanam-boda kosa ireo orinasa voanazo izany manomboka amin'ny alatsinainy 17 ny volana aprily 2024 ho avy izao raha ny fanazavana atrany. Ankoatra ny fiara-miasa arany tafika eo amin'ny Madagasikara sy Rosia dia manamafy ny fiara-miasa amin'ny tafika malagasy ihany koa ny Amerikanina. Ny saraka izany fionana teo amin'ny ministry ny folo alin-da sy ny ekipany délégation avy amin'ny US Africa Command na ny Africom nodinian'izy ireo tamin'izany ny mahakasika ny ACSA ahafahany tafika ny firenena rotota mamaritra ny fampitam-baovao sy fiatohana tolotra ifanaovana toy ny sakafo sy rano, fitanterana sy fampiatranona, solika sy menaka, fitafy, fitaovam-pandraisana sy fitsaboana, fampiofanana sy ny sisa. Voalaza fa hanampy any Madagasikara amin'ny fiatriana krizy, ana filana momba ny fanampiana maolona, ana fanazaran-tena ara-miaramila, ny fahavitan'ny fifanarana ACSA eo amin'ny États-Unis sy Madagasikara. Nandrany tamin-karama telo volana ireo interna amin'ny taona fahafito sy fahavalo eto Antananarivo. Efa eo ampikarakarana kosa ny anjanareo interna ny mahajanga ny tsiranana Fianaratsoa, Toliara ary Tomasina raha ny fanazavana. Nampiarina tamin'ny fandoavana ny tamin-karama ireo interna ny fiakarana 400 isanjato fanaraka amin'ny fiakaran'ny karama ireo mpiasa-panjakana manerana nosy. Ny ampy 13 isanjato ihany koa izany araka ny efa tapaka tamin'ny taona 2024 izay mbola tsy nampiarina tamin'izany fotoana. Mitotaly 17 isanjato araka izany fiakarany tamin-karama ireo interna. Miantso ny toezany fifampiresahana kosa ny Union des Internes de Madagascar indrindra momba ny fananteterana ny toy ny protocole d'accord anatsarana ny tontolo ny asa fijabony sy ny fiahina ireo mpitsabo mbola andalam-piofanana eto Madagasikara. Eo amin'ny maresaka iraisam pirenena nanambara ny famitsarana ny ady Ukraine mandritra ny 2 andro ny filoha Rosiana Vladimir Poutine omaly alakamisy 5 ny volana aprily 2024 manomboka amin'ny sabotsy ariva hatramin'ny alahady ho avy izao noho ny fankalazana ny Pasika orthodoxe no antony raha ny fanazavana. Voalaza fananaiky ny famitsarana vonjimaiky io ny filoha Ukrainiana ity farany izay efa nanolo-kevitra ihany koa ny amitsarana ny ady mandritra ny fetin'ny Pasika raha ny fanazavana atrany. Dia ny maresaka iraisam pirenena iny indray tompoko lasy tompoko vavy no entina mamarana ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao isorina ianao nanaraka izany hatramin'ny farany himame fotoananao any rampitso indray feloma tompoko. Mety amina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanja fiafy. Vous a présenté ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.